mandripaka amin'ny mpankahalana sa mitsabo amin'ny mpitiavana. Arabaina ianao natratra n'ity fotoana irahantsika ity indray a, isaoran'Andriamanitra fa manome fahasoavana ho enti miaina izy. Ny fomba handiniantsika ny tenin'Andriamanitra na ny fanaon'Andriamanitra dia miteraka olana ao an-tsaintsika na eo amin'ny fiainantsika indraindray. Inona ilay olana? Andriamanitra ve tena tia ahy? Sa Andriamanitra ve tena tia ny olombelona? Sa mankahala ny olombelona? Nahoana izy no avelany ho faty? Nahoana no aripany? Araka ny tantara. Satria araka ny tantara tokoa rehefa nandeha ilay ady izay nahazonana ny nangalana ny Jeriko dia fantatsika fa tsy nisy navela hiangana na ny iray aza afa-tsy Rahaba sy ny ankonany. Nisy famantarana ilay tadiditsika ilay tady mena, tady jaky mena hoy ny fitantaran'ny soratra masina. Iny no nahantona ary rehefa nandeha ilay ady, ilay niasan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely dia izay toerana na ataontsika hoe ny party na ny faritra nisy an'ilay tady ihany no tsy rava tamin'ny Jeriko izay manda lehibe. Izany no vokatry ny famondram-pon'Andriamanitra. Dia izao ary isika mieritreritra fa rehefa mandripaka ohatran'izany Andriamanitra amin'ny alalan'ny na mampiasa olona izy na Andriamanitra mihitsy ilay manao an'ilay asa mivantana dia hoe tsy tiantsika izany Andriamanitra. Fa tsy izay ny tena asongadin'Andriamanitra amin'ity tantara ity fa izao. Ilay mponina tao an-Kanana tsy hoe nivononan-jampany fotsiny, vonovonoy tany fotsiny ireo. Ary tsy sitrak'Andriamanitra ny hanao an'izany eto ambonin'ny tany. Fa izao kosa ny nataon'Andriamanitra. Andriamanitra mitsabo ary hoarina amin'ny mpitsabo izany izy ity. Misy ny fandidiana atao. Raha didiana ny olona anankiray no ny antony anankiray, ataontsika hoe homamiadana na misy kambo isan-karazany, dia ny tsy maintsy ataon'ny mpitsabo dia ny manaisotra ny faritra simba ao anaty vatana iny. Ary izay ilay sary maneho an'Andriamanitra eto. Tsy hoe ny fongoran'Andriamanitra arak'izay halany fotsiny izany ilay Kananita. Fa izao ny tsabo, nanao fandidiana, nanao opération chirurgicale Andriamanitra ary nanaisotra izay rehetra loto, nanaisotra izay rehetra simba. Dia iza ny simba? Izay rehetra tsy nanaiky azy. Fa ny azo navotana tao an'ilay izany dia ny taranak'i Rahaba, ny ankonan'i Rahaba izay nijanona teo amin'ilay manda tsy rava tamin'ny fandravan'i Jehova fanonganana an'ilay manda. Izany no asan'Andriamanitra rehefa jerentsika amin'ny maso izay hitondran'Andriamanitra antsika amin'ny fahasoavana. Tsy mijery izany isika hoe ka ahoana kosa ary be dia be ny maty, dia izany ve dia fitiavan'Andriamanitra? Dia ny antony dia tsotra, satria Andriamanitra efa nametraka fotoana hiovana fo, hibebahana tamin'ny alalan'ny zavatra eno sy ny tantaraina momba ny zanak'Israely, enon'ireto Kananita reto, saingy tsy nampiova azy izany. Fa i Rahaba kosa no nanaiky teo anatrehan'ny vahoakan'Andriamanitra fa tena marina ny Andriamanitra ireo ary tena miasa ny Andriamanitra ireo ary tena atahoran'ny firenena rehetra izy dia Rahaba ihany koa anisan'izay nanaiky an'izay. Izany no asan'ny finoana. Manana toetra tsy tsara ity Rahaba ity araka ny fitantarana, dia izay toetra izay ilay hoe vehivavy janga izy. Tsisy tsara, tsisy anirinana izany raha ao anatina fiarahamonina. Fa nanana toetra tsara kosa izy, nanam-pinoana. Nino izy? Fa azo vonjena koa izy mba tsy ho tratry ny fandringanana ny firenena rehetra manodidina izay lalovan'ny zanak'Israely. Izay finoana izay, ilay pozitif, ilay zava-dehibe ny ainan'ny Rahaba, na dia negatif na ratsy aza ny sary ny fiainany jereny avy ety ivelany. Ary ny fanome toko moa izy sy ny mpisafitany izany fa isy ny famonjena azy rehefa hamonjy sy hiaro ny mpisafitany izy. Zava-dehibe izany. Ilay kofejaka izany, ilay tady mena lehibe izany dia io ny famantarana ny fanekena miafina ny fanaovan'ny Rahaba sy reto mpisafitany reto. Famantarana io. Ary zava-dehibe ny nihazonana an'izay, satria raha tsy nataon'ny Rahaba teo amin'ny tranony izany na teo am-baravarankeliny ilay kofeha dia ho ripaka daholo ny rehetra tao anatin'izay fotoana izay.
fampatsevina lehibe antsika ny tantarany Rahaba fa tsy mifidy, tsy manavaka, tsy rasista ho isika amin'ny fomba fiteny anankiray Andriamanitra fa tiany ny olona rehetra. Ary zany toetran'Andriamanitra zany koa no anasana antsika hijery ny samy olombelona amin'ny fijerin'Andriamanitra dia ilay tiany olona rehetra, tiany ny firenena rehetra ho tafiditra, ho tafangona iray ihany hanompo ho an'Andriamanitra. Ary ny zava-dehibe dia zao tonga anisan'ny razamben'i Kristy i Rahaba ary toerana sy nisy voninahitra sy haja tao anatin'izany raha toa ka nijerena tamina mpivaritena na hoe vehivavy janga azy no nahitana azy ara-tantara. Ombantsika Andriamanitra tsy manavakavaka anao zany izy hoe ianao tsy tiany dia ianona tiany, ary tsy manavakavaka izany izy hoe ny firenena mandroso ireo no tiany fa ny firenena aty Afrika ve sa ny firenena aiza dia tsy tiany, tsy misy an'izany. Fa Andriamanitra dia tiany olona rehetra, nitaony olona rehetra hanatona azy. Andaosika hanatona azy, andaosika hitoky aminy, ino azy fa izy afaka mamonjy antsika. Entiko am-bavaka eno. Tompo, misaotra anao zay fa esorinao tsy ho aty andohanay tokoa zany hoe Andriamanitra manavakavaka, Andriamanitra mankahala olombelona izay tsy tiany fotsiny tsotro izao, fa tianao ny olona rehetra, omenao fotoana hahitana ny sitraponao sy hanarahana azy, ary izay rehetra tafiditra ao anatin'izany fanarahana ny sitraponao izany dia tafiditra ao anisan'ny olonao. Maniry za sy tena amako ity koa mba ho anisan'ny olonao, hanao ny sitraponao, esory aminay ny fiheverana diso sy fiheverana tsy mety rehetra, ary ampahirezo amin'ny alalan'ny soratra masina izay fa ianao mihitsy no mombanay. Tia ny olona rehetra, mampiatra ny rariny amin'ny olona rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no anirina hifatratra izany vavaka izany. Amen.